Ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola no voatendry hiahy ireo atleta malagasy izay hiatrika ny lalaon'ny nosy amin'ity taona 2024 ity. Lalao izay ho tanterahina ao amin'ny nosy Maorisy ny 2020 ka hatramin'ny 29 volana Jolay ho avy izao. Amin'ny mampiahy azy izay dia tonga nijery ireo atleta malagasy Andrianatoa Richard Andriamadrato anio teny amin'ny kianjana Alarobia. Fotoana izay nampionana ireo atleta malagasy rehetra andray anjara amin'io lalao io miaraka amin'ireo mpanazatra avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Nandritra izany fionana izany no nahafahan'ny filohan'ny federasiona Norolalao Andriamahazo sy ireo mpanazatra rehetra ary ny atleta malagasy nanazava tamin'ny Andriamatoa minisitra ireo olana mbola sedrain'ny atleta amin'izao fotoana izao, fa ihany koa nanehoany izy ireo ny fahazotoana sy ny fahavononany hitondra avy ny vonina im-pirenena mandritra ny lalaon'ny nosy. Ho an'ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola kosa dia fotoana nanehoany fa tena manohana tanteraka ireo atleta ireo izy sy ny ministera izay tarihiny. Ilain'ny tanora ny mba hoe anehoana fa ny gouvernement koa dia tsinjo andreo akaiky dia rehefa afaka moa ny tena dia endrika nanehoany izany fanohanana izany ny fanolorana lela-vola ho an'ireo atleta malagasy ireo ho fanampiana azy ireo mandritra izao fotoana fanazarantena ataon'izy ireo izao. Tena voninahitra tokoa ary fahafahako fanomezana izay fahatokisan'ny gouvernement ministre mpiahy amin'ireo mpitandrina ireo.